vinavina ny vina ny bobotany fahenina ao anatin'ny komina Antananarivo saraka ny toromarika raha matobe ny tanàna dia androany fahenina ambin'ny folo ny volana sy fahatelo ambin'ny folo ny volana jona no anaovana izao varavarana misokatra izao eto amin'ity bobotany fahenina ity. Izany natao dia fampahafantarana indrindra ny zavatra mety tsy fantatry ny mponina eto amin'ity bobotany fahenina ity. Zavatra maromaro tokony fantatrareo ohatra mahakasika ny fidiovana sy ny fahadiovana dia misy ohatra raha ino ratsika ohatra dia misy ireo mpanadio any anelakelan-trano rehetrarehetrany ataontsika hoe RF2 mety mandovola eo amin'ny sarany 900 ka hatramin'ny 500 isam-bolana eo ireo. Izay zany isan'ny farafahakeliny. Ny eo amin'ny tsena dia misy fandaminana manokana zany tsara fantatr'olona hoe izao ny zavatra vidy anaty mahakasika ny tsena dia hoe tokony ho tsena marina ny tsena, tokony ho tsena milamina, tokony ho tsena mampidi-bola, ho tsena marina. Zavatra tahaka izay zany dia tsara ampahafantarina ny mponina eto amin'ny bobotany fahenina. Fandrinan'izay indrindra nefa dia misy fananana ataontsika eto ara-panatanjahantena, misy fanjakazaka atao zany rapitso miala eo ambony vonikely ataontsika eo amin'ny parkina discodin miaingy mihitsy izy io amin'ny fito ary miafara eto amin'ny bobotany fahenina. Vitsy zay dia misy dia ataontsika le zomba eo amin'ny 20 minitra eo mamarana izay azakazaka zay. Izay telo voalohany amin'io dia mahazo sitraka, mahazo loka avy any amin'ny orange anankitelo zany. Ny fandrindra amin'izay koa nefa dia misy fananana kanety be izay ataontsika hoe fananana kanety be iarahana amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo atao izy io amin'ny voalohan'ny volana Jolay sy faharoan'ny volana Jolay any Mahamasina. Ny fifanitsanana zany eto amin'ny bobotany fahenina dia manomboka androany sy rapitso. Izay telo voalohany nakara voalohany amin'ireo no misolotena ny bobotany fahenina any amin'ny komina urbaine Antananarivo. Dia misy fananana koa eto mahakasika ny Petsikona satria tsika izao ao anatin'ny indrindra ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena dia rapitso manomboka amin'ny roa zany no mandeha ny fananana Petsikona ary manampy an'izay ny fananana ataontsika hoe olona tsara tarehy lahy na vavy. Misy zany io na mystère karakaraina eto misolotena mihitsy ny bobotany fahenina eo anivo nasionaly. Izay zany mahakasika an'izay fananana izay ary ny farany moa dia araka ny hitanareo teo misy atao hoe fampirantiana hitantsika eo ambony eo ny bobotany fahenina, ny CENI, ny centre fiscal, ny OTIV, ny centre pompier, ny RF2, GRC sy ny sisa ny adina koa izay hitanareo eo ambony eo. Mandritry ny roa andro zany dia misy fananaram-panatanjahantena eto ny sabotsy arivo dia faranana amin'ny fitoavana izany atao eto amin'ny eto ny trano ny sady de mariage misy tokony pira efatra no mamarana izany fotoana ataontsika izany manomboka amin'ny 5 sady fizaran'andro sitraka iarahana amin'ny orinasa orange tompoko.